Ny fahatokinan'i Kristy no ahafahantsika mijoro hatramin'ny farany. Misy teboka telo reto izay tiako zaraina aminao amin'ity androany ity. Teboka izay mamintona ny mety mbola ho resakintsika izay efa noresahantsika nandritra n'ity sy mandritra n'ity herinandro ity fameloan'izay nefa dia andehantsika hivavaka. Rainay tsara indrindra an-danitra misaotra anao izay amin'ny fitahinao anay hatrany. Mbola afaka miara-mianatra ny teninao eto indray ka sio ny fonay ho tonga tany lonaka mba haniriany ny teninao ka moazo anay be amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny teboka voalohany dia izao fitantarana mitovy ao amin'ny filazantsara. Marina fa mpianatra Jesosy no nanoratra ny filazantsara, ny Matteo, Marka, Luka ary Jaona. Izy efatra ireo zany dia mpianatra Jesosy no nanoratra azy ary samy nanoratra ny tantara izay niainan'izy ireo niaraka tamin'i Jesosy avy izy anaky efatra ireo. Na dia teo aza le fiampiangana, ilay fampijaliana tsy ara-drariny dia nanginy Jesosy, nijanona ho mahatoky foana izy. Ny teboka faharoa dia izao, ilay fomba fijerin'i Kristy izay tiako mba hanananao. Tiako mba hananako, tiako mba ho hanananao ihany koa izany. Ny voalazany hoe tsy voatery hamaly ny fanesoana na ny ady hevitra rehetra isika. Fomba fiainan'i Jesosy zany izay anankiray izay mba tsy hatafalatsaka anao anatin'ilay fandrika zany. Ao amin'ny Isaia zao dia tena mampiseho mihitsy fa Jesosy dia tahaka ny zanak'ondry. Tahaka ny zanak'ondry Jesosy nangina teo anatrehan'ny mpiampangasy. Neretany tampaharetana daholo ilay fampijaliana rehetra izay nianjady taminy, ny fanalam-baraka, ny fijaliana, satria fantany fa manana iraka nampanaovina azy izy. Tsy handeha hamaly, tsy handeha hiady, tsy handeha hamaly faty, fa manana iraka mazava i Jesosy izay nampanaoviny iray azy. Fahidrena kristianina dia ny mahafantatra hoe roviana no miteny ary roviana no mangina. Misy fotoana hitenenana, misy fotoana anginana. Ny teboka fahatelo farany izay hozaraiko aminao dia izao hoe ny faminaniana mahakasika ny hamadihana an'i Jesosy. Rehefa natsapa ny fahadisoa ny Jodasy dia nanenina fa izy tsy nitovy tamin'i Petera. Petera rehefa natsapa ilay fahadisoany dia nanenina dia nibebaka. Fa i Jodasy kosa natsapa an'ilay fahadisoany nanenina dia lasa nandositra, nefa rany dia namono tena. Ary taoriana fahatesan'i Jodasy dia niresahan'ny apôstôly ny fahataterahan'ny soratra masina sy ny fanoloana azy tao amin'ilay fikambanana zany, satria lasa 12 zany zareo dia nosoloana mpianatra anankiray. Izay no zaraiko aminao tamin'ity androany ity. Ny anasako anao, ireny famintinana fotsiny ihany izy ireny. Ny rariako mba hijoro tahaka an'i Jesosy manoloana ny mety ho fiampangana amin'ny tsirariny, manoloana ny mety trangam-piainana, ary hanana toetra an'i Jesosy koa ilay fomba fijery, ilay fomba fijery tsy manameloka, ilay fomba fijery madio. Ino ihany koa ny tenin'Andriamanitra izay voambara ao anatin'izany. Ny rariako dia Andriamanitra hanome anao ny fanamasina, ahafahanao mahatakatra bebe koa, ahafahanao mahatakatra misy kokoa ny tiany ambarany amin'izay afatra tiany ampitaina aminao. Andehantsika hivavaka. Rainay tsara indrindra an-danitra misaotra anao izahay eny amin'ny fotoana nomenao anay indray afaka niara-nianatra ny teninao teto. Ka aoka Tompo mba ianao no hikasika ny fon'ity namako ity. Raha hianatra ny teninao izy any amin'izay misy azy ihany, ka sio ny fony ny fananao masina hitaridarana azy mba hanazava ny sainy amin'izay lalana tianao alehany, mba tonga azy ireo hanana toetranao sy amina ny fomba fijerinao. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay zokinay no hanonana izany vavaka izany. Amen.